Fotoana nanatanterahan'ireo ankizy-mpifaninana ny ao generation 2024 ny famerenana kabenina ny filage ho an'ny stage 2 ny talata 20 jolay lasa teo izay natao teny amin'ny Avorianosy. Vao maraina efa vonina avokoa ny mpifaninana atomboka amin'ny sakafo maraina nefa lozany rehetra izany. Ny omakomana kely ary aloha milohan'ny tena andehanana toa ny fenoatra izao mipasoka ny akanjo entina ho an'ny ampitso izy. Lasa ary izao hiazo ny Avorianosy. Fiandrasana fa manomboka avy hatrany ny famerenana miaraka amin'ireo teknisiana rehetra fa io ihany koa i coach. Mpifaninana ihany no manao ny famerenana fa eo ihany koa ny mpanakanto izay anafana ny seho. Mametraka ny pitsopitso ny sisy coach ao anatin'izany. Na eo aza nefa izany rehetra izany tsy mitsahatra mikofoka miasa mafy ao anatin'izany ihany koa ireo ekipa teknika ny Real TV Madagasikara. Tsy miala mihitsy amin'ny fikonikononana sy ny fanomanana ary ny fandaminana rehetra izay tokony ho apetraka ao anatin'ny fiomanana ny stage 2.